Ampahatsivonatsika ihany koa fa raha resaka grenade iny resana dia efa roa taona lasa izay taoriny tamin'ny fotoana indrindra izay nametrahana ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny fomba ofisialy dia nisy grenade nipoaka ihany koa teo anosy nanodidina tamin'ny 8 ora alina teo. Ny zavatra fantatra dia mbola tsy fantatra hoe aiza ho aiza ny valin'izany fanadihadiana izany raha roa taona lasa asa nahoana ihany koa ny valin'ny fanadihadiana tamin'ity maraina ity mbola ho ampahafantarina atsika vahoaka ve ny vokatra izany fanadihadiana izany fa aleotsika hianky anatin'ny fety tanteraka satria dia raha nanomboka omaly ny commune Antananarivo renivohitra ny fitondrana arendrina satria ny fety ny 20 jona dia anisan'ny mahazovana ny ankizy raha volan'ny ankizy raha teo ny volana jona dia mbola nitoy zany androany fa 20 ny volana jona ho an'ny teto andrenivohitra ary hafa ihany ilay mitondra arendrina amin'ny andro alina. Toy ny mahazatra dia misy hatrany ny fitondrana arendrina rehefa hariva ny 20 jona tahaka izao. Maro ireo izay nisafidy ny arendrina vita malagasy. Nisy heviny manokana ny fitondrana arendrina izany. Fomba malagasy dia arendrina rehefa alohan'ny fety lehibe dia ilay hariva alohan'iny izany tsy maintsy hitondrana famala mba hanalana ny fanahy ratsy. Izay raha ny fahafantarako azy. Saika nizotra nakany Analakely sy ny manodidina ny ankamaroan'ny olona ary somary nangingina raha ny tetỳ Akorondrano ohatra. Toy ny Satoana dia mahasarika ny olona hatrany ihany koa ny Afomanga. Kely izao raha tsy ngeza be aiza ilay balada be ilay ohatrany anatiny. Any kely tonga vola